misaotra ny ministre tambono manao teo zany hoe MDM ao anatin'ny firakevitry ny fandrindrana ao anatin'ny MDM tsotra kely izy zany tena atao midika teny gasy io le hoe fiarahamonina mitsinjo ny mahaolo zany le atao hoe démocratie satria raha maka ohatra fotsiny zao tsika ny any ataontsika eo amile hoavy firenena misy eo amin'ny roapolo tapitrisa mahery isika malagasy kanefa tsy zany rehetrarehetra zany kory mandeha hiaraka mitondra fazakana dia voatery tsika mieritreritra hoe ahoana nefa mba hahafahany tsirairay maneo ny safidiny eo amin'ny tompona andraikitra zay tatana firenena dia natao hoe raha ohatra ka fifidianana filohan'ny-pirenena mba hahafahany tsirairay mametraka ny safidiny satria safidy zany ny atao hoe démocratie koa dia ny tsirairay mandasaka ny vatony mametraka ny safidiny zay ny fomba ny tsirairay tsy akanavaka mihitsy ny pirenena rehetra afaka manaseo maneo ny heviny zany ny atao hoe démocratie ny antony démocratie koa dia mbola ao anatin'izany atao hoe fiarahamonina mitsinjony mahaolona zany raha ny any ambany vohatra ka hiasa tanimbary dia ahoana ny atao raha zarery a za manana omby nefa tsy manana tanimbary ny asakilany manana tanimbary ndray izy nefa mila tanana ary mila omby kio andeha alosiny le tanimbary nefa tsy vitany zay sy ny ato amin'ny ilany ato fotsiny fa nolo bodirindra amintsika zany fa maninona raha tsonadolo ny atao tanàna iara-pifaretana zay kio dia atao hoe démocratie satria ny firaisakina ny fanampy ary zany anisany atao hoe démocratie fa tsy vita ny fanampy fotsiny hoe angatahana fa manday andraikitra mahatsapa tena fa misy adidy amanandraikitra eo mpiaramonina zany kioa dia nisany FDB ao anatin'izany démocratie zany anisany dika tsotra koa dia rehefa tonga ny fametrahantsika zany hoe ary matomatisantsika MDM memetrahana hoe fanapariam-pahefana satria le fanendrena président de république zay tenirotsahantsika rehetra olo-pirenena tsirairay eo mimetrahana ny saviditsika dia tsy ampy satria misy adidy sy andraikitra koa mipetraka amintsika tsirairay ary zay no ataontsika hoe raha itsika tsirairay le ndeha hifarino rapiroborobo any Madagasikara manontolo-tsy akanavaka sao dia tsy tantaratra miezaka zay nataontsika eo amin'ny toerana misy dia zay no natao hoe raha atao décentralisation effective dia itsika mpiaramonina ao anatin'ny tanàna ihany no mandray an-tanana fampiroborobotsika ny fampitambarana zany mihery fampitambarana mitraikefo ary fampitambarana koa ny fitaovana zay anana zany tsotsotratra zany le atao hoe démocratie amin'ny fomba tena tsotra dia tsotra ary ny setriny zany dia zao satria lasa rehefa tena votom-ponontsika fa zany ny démocratie fandraisana andraikitra zany ary tsy miamora didy zay ny natonga atsika koa napetraka ny tarigetra hoe tsy azo atao tsony no manao teny midina fa alao ny vahoaka eo ny tanàna no manapa-kevitra zay hivelony fa atsara no avina zay no natonga atsika nanao hoe contre ny politique de parachutage tsika zay olona safiditsika ihany no tsy maintsy ekely ny foibe zany démocratie satria manana fahalalahana tanteraka
misafidy ny olona zay iveriny fa hitondra ny teniny zany anisany zao koa nefa ny anankiray tsy azo atao mialangalana fotsiny raha ohatra no misy andraikitra tokony atao misy fifidianana dia hoe mahasosotra lehibe ny tanàna eto ka za tsy farino raha tsy andray anjarana ny fifidianana tsy mety amin'ny amidemy zany fa raha mahatsiaro tena fa tokony andraikitra anao satria olo-pirenena dia na ianao milatsaka hofidina hifanina mba ho be ny tanàna fa tsy mena ta amin'ny sasany eo amin'ny fanolorana hitantanana zany tanàna zany dia zay le atao hoe contre politique de chasse vide raha ninona fifidianana zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia ny MDM amaolo-pirenena azy dia andray anjara amin'ny fifidianana satria zay ihany ny any ahafahantsika tsirairay maneho ny hevitritsika ary mampita andrareo zao tianay zay le hoe zay tapakareo dia ekeny foibe satria zany ny fitsinjaranasa ny fitsinjaranandraikitra zany keo ny atao hoe demokrasia tsotsolo tahaka zay nga fa tokony lasa tokony avy metiko ilazana am'le izy a satria demokrasia koa tsy midika hoe rehefa hafa ny hevitrao fahalalana koa mampiseho ny hevitra raha hafa ny hevitrao ka hafa kosa ny aseho ny sasany zay miady hevitra anao tsy ady mihitsy ary rehefa fanohitra be loatra ny hevitra na ny fifidianana olona zay hitsangana ho be ny tanàna zany ohatra na ho lehibe ny fokotany dia manao tsangatanana zay maro anisy zany kio ny atao hoe demokrasia na manana hevitra tsara tohina zay aloha ka rehefa resy ny maro anisa dia milefitra ianao ary manaiky ny fanapahan-kevitra ny majorité zany kio ny atao hoe demokrasia mahay mandefitra rehefa resy ny maro kanefa zany tsy midika hoe lasa fahavalona nareo fa manaiky ianao raha ohatra zay ny hevitra besy ny maro eny arafa dia miaraka aminareo aho fa atoloy le teneniko teo satria hita fa fanotra amin'ny hevitra re maro zany kio ny atao hoe demokrasia zany ny tiany MDM volena toko lasy fokoavy a ka ajaniko eo aloha angamba leky fa mahatsitsika koa mato miaraka atao anatin'ny MDM ary matokotsika mampifa andreo zay tena ho tokony andraikitra atao anatin'ny MDM ary matokotsika mampahalala hoe inona dao ny lalàna mety feny ny fifidianana rehetra zay misy atao ny tany sy ny firenena dia zao ny efatrafatra tena fa ianareo ary efa voateny ny madaminantiana ihany tena pendoana dia misy hoe ninona ny amanozatsika fa ny tena tanjona dia ho tafiditra ao anatin'ny liste électorale daholo raha tiatsika ny olona zay natolotritsika ho candidat ka ho lany ny voalohany eteherana aloha dia ny vatony MDM ka tsy afaka ampiseho an'izany fampitrihitsika zany ary matanjaka atsikatsika raha tsy melana ny fifidianana ndao hoe isika rehetra hiditra ianao ezaka ho an'ireo mbola sy tafiditra hiditra anatin'ny liste électorale raha ndraisany karapanondro no problema dia ampitsika ireo tsy manana karapanondro mba hanana karapanondro mba hahafahany miditra amin'ny liste électorale tsy maintsy eny hitady ny antomanana rehetra zany isika amporisika andreo zao mbola nivelany le liste électorale mba ho tafiditra ao ny sara ve milaina amin'le carte d'identité andao resitsika tana zany anaovana zany ny hoe ny kojakoja eo amin'ny fahafahana ifidy noho ny zava-baovao misy am'izao fotoana le hoe bulletin unique zay mbola tsy misy mihitsy ty atao tany sy firenena za bulletin unique zany dia andao ampianarina hoe zao
rehefa tafiditra risque électoral ianao ka tianao hisafidy le olona tianao vato ray ihany kanefa mitora stylo dia stylo atolotra andrareo ihany dia iny mitsipinao tandrifina le olona tianao kanefa fa nanao fanampitsika ka jereo ihany le taren'ny olona mipetraka eo amin'ny bulletin aza dimy taotaosona eo le sinan'le marky fa raha tsy misy an'izay a dia tsy voaisa zany ny vatotsika fa mbola mandeha zany ny fampianarana amin'izao fotoana raha ny fampitaovana akana sary dia tadiarintsika ny fomba eo amin'ny toerana zay tokony mbola maro tsy manana kara-panoka na tsy manana karaka koa rehefa mila sary dia ataontsika zay zahoana zany fampitaovana zany eo amin'ny amin'ny ataontsika hoe le alohan'ny fifidianana maro ny zavatra tsy maintsy hojerentsika eo ny menimenina mety hoe ahoana ny fomba andananay amina toerana tsy maintsy mandeha kilometra maromaro ratsy ny lalana aizany bisikileta aizany moto aizany katakata zany zavatra zany dia efa eo ampandinihana zany rehetra zany tsika mba isaky ny distrika dia mba manana fampitaovana aloha mba hitsoiana amin'ny lalana ratsy rehetrarehetra omena atsika rehefa tonga fotoana